volana vitsy no isaina dia igadona indray ny festival mpangalana biditra. Itsika iray mampiavaka ny tanàna ny Mananjary tanterana isaky ny 12 aogositra izay karakarainy fikambanana mpangalana biditra France sy ny mpangalana biditra Mananjary. Iavaka ny andian'ny fahadimy amin'ity taona ity satria ankoatr'ireo hetsika maro izay fahita isan-taona dia isy ny alim-pandizana eny amoron-dranomasina iarahana amin'ny mpanakanto laza. Faly miaraba ny vahoaka rehetrarehetra manaraka ny hainao manjery TV Plus ary miaraba manokana ihany koa ny vahoaka ny Mananjary sy ny faritry ny vatovavy Ray manontolo. Ho avy ity ny festival mpangalana biditra 5e édition izay karakaraina ao Mananjary ny faefatra ambin'ny folo, fadimy ambin'ny folo, faenina ambin'ny folo ny volana aogositra. Ny festival izay atasika karazana fifaninanana maro, ny sport de plage, ny course à bicyclette, ny animation de plage, fête vénitienne, ny course à scooter. Fa ny mampiavaka anazy amin'ny ty 5e édition ty dia ny fisiany alim-pandizana izay ho ataosika eo amin'ny plage ny Mananjary, mpangalana Freedom, ahitasika ny Tarka Mad Max ary afanain'ny DJ Pino de Madagascar agnatin'io fotoanany alim-pandizana io. Eto dia efa manentana asika rehetrarehetra na mpagnano politika na sy mpagnano politika, na mpandrarà na sy mpandrarà zay afaka hiaraka hientana ampifaly sy ampihesikesika an'izany Mananjary zany dia misokatra ny mpangalana biditra mankasitraka mankateliny. Ny 14, 15, 16 aogositra izao ary ny fotoana ko mandenjao ny fandaram-potoananao festival mpangalana biditra andiny fadimy eto Mananjary. Taoriny tao amin'ny faritra Fidivinany dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy teto Mananjary ihany koa omaly ny mpandrindrapatritry ny FFM fikambanana fanilon'ny fanavaozana ny Madagasikara Ramantoa Razafirovo lolona tenaina Maurisia, fikambanana izay niainga tamin'ny lalan'ny tolona teny Akianja ampivondronana n'ireo vahoaka malagasy tia tanindrazana hirsoana amin'ny fanavaozana tena izy. Ho samy teny rehefa mahita tsy mety sy tsy mifanaraka amin'ny tolona tao teny Akianja ny fikambanany. Ny FFM aloha dia tsara manamarika antsika fa fikambanana tsotra izy io ary arofanina an'izao fitondrana mijoro zao. Arofanina hoy aho tsy arofanina le hoe mitehaka fotsiny dia mijery fa tena mandray andraikitra, ary rehefa hita hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena dia miteny ny FFM. Hatreto aloha zany dia hitanay fa mbola mifanaraka amin'izay tena hoe tolona nataony mpitolona teny Kianja zay ny atao anatin'ny Republikan'ny Fanavaozana. Anisan'ny vaindon-draharaha ho tanterana ny fametrahana n'ireo ratsamangaika ny FFM atao anatin'ny faritra vadivavy raha ny fanazavana hatrany. Voalohanteny dia misaotra ny birao foibe ny fikambanana fanily fanavaozana Madagasikara nanome fitokisana amiko vonona fanome tanana ao anatin'ny birao nasionaly amin'ny fananganana ny ratsamangaika rehetrarehetra aty anivon'ny faritra na ao anivon'ny distrika io, satria dia misy distrika telo ny atao anatin'ny faritra vadivavy, ao ny distrika ny Fanadina, ao ny distrika ny Osivaraka ary ao koa ny distrika ny Mananjary. Dia ao anatin'izay koa mbola vonona koa ny ametraka ny ao anatiny eo anivon'ny commune rehetrarehetra izay mandrafitra an'ireo distrika telo ireo dia ny any anatin'ny any amin'ny commune any. Misokatra ho an'ny rehetra tiana bevon'ny fikambanana ny FFM. Mavitrika ny vahoaka ato amin'ny faritra vadivavy amin'ny fanatanterana ny fisoratana anarana biometrika fa ny fitaovana indray no tsy ampy raha ny tombana natao hoy ny tompon'andraikitra. Mitoy kosa nefa ny fanetanana mba ahafana mampiditra mihoatra ny 500 ny olom-pirenena anaty angodrakitra iray. Mavitrika aloha zany ny vahoaka, mavitrika vahoaka ary ny fitaovana indray tsy maharaka aty Mananjary ary manerana Madagasikara mihitsy io. Ka
fanentanana efa natao mazoto ny vahoaka fa ny lesina azy zany zao dia mila pina fitaovana ary mila atsaraina ny fomba fikasa amin'ny ankapobeny zany. Farana amin'ny juin zao zany ny tetikasa zatokana fa rehefa vita zay dia tsy atahorana hoe mitafitra tahaka ny zavatra misy teo aloha zany fa toy zany io ary jana eo anivon'ny ministèrina tany izay tetikasa izay. Manoloana ny tsy fahatongavan'ny volana Eoropisihatra rehetra manatanteraka ny tetikasa ity kosa dia efa ampijerena vahaolana mifanandrify amin'izany ny tompon'andraikitra raha ny fanazavany. Maro zany ny olana voaray teo izy io tsy eto Madagasikara ihany fa ny toerana rehetrarehetra eto eraka Madagasikara zany ka izy io zany iraisana ny tsy fahatongavan'ny vola zany ny tsy fahatongavan'ny vola sy ny fitaovana efa voarainay zay ary zay misy zany natondianay koa anisany hiaino zay olana ety fotony izay dia ho resahana zany mampitaina amin'ny tompon'andraikitra isasokazy ka antenaina fa izy ny fandraisana fanapa-kevitra sy fandraisana andraikitra aingana mahakasika izay. Toy ny tanàn-dehibe maro eto Madagasikara dia isy ny tsangam-bato iray mampiavaka ny tanàna ny Mananjary ahitana ny soratra hoe Mananjary miara. Apetraka eto amin'ny kianjan'ny vadivavy izany tsangam-bato izany ka ny herinandro lasa teo no natomboka ny asa tamin'ny lalan'ny fametrahana ny vadifototra. Ity sangam-bato ity sy izao finiavana nametaka zavatra tsara ho an'ny tanàna izao dia ianso fitiavana tanàna sy fitiavan-tanindrazana ho an'ny mponina ato anatin'ny faritra Mananjary sy ato anatin'ny faritra vadivavy manontolo misy satria ny fitiavana tanàna dia tsy vitan'ny teny na kabary fekabary fa tokony aran'asa ihany koa zany. Izao asa lehibe atao eto zao dia sy ho lavorary raha sehona ny fanomezan-tanantsika mianakaviaby indrindra fa ny fagnazana anio sangam-bato io satria mora ny manana fa sarotra ny kojakoja sy ny mitahiry ka dia izao fanomezana atolotra questeur fahatelo zao dia antenaina fa isy ny fikolokoloana sy ny fanasarana an'izany ao amin'ny fiadinan'ny tanàna sy am-pony Mananjary manontolo mba ho hanome endrika tokotrany an-tanàn'ny Mananjary zay ary hitondra fampandrosoana an'ity tanàn'ny Mananjary ity. Haritra 3 volana ny asa raha ela indrindra raha ny fanazavana atrandry. Hita taratra ny fahazotoan'ny olona misoratra anarana eny anio n'ireo toerana voatokana anatanterana ny fisoratana anarana biometrika tafakatra 9 hatramin'ny 100 isan'andro amin'ny toerana sasantsasany raha efa 10 hatramin'ny 50 olona no novinavinaina. Fisoratana anarana biometrika eto amin'ny préfecture Morondava dia azo lasaina hoe mizotra araka ny tokony izy tanteraka aloha hatreto satria dia ahitantsika any amin'ny 21 958 totaliny ny efa misoratra anarana zao ao anatin'izay ray volana mahery kely nisokafan'ny fisoratana anarana biometrika zay. Manana fokotany 100 sika eto any district Morondava ary eto amin'ny commune urbaine dia fokotany 20 dia ahitantsika an'le site d'enrôlement daholo izy ireo. Misy ihany hoe misy site zany hoe misy défaillance kely ndraindray fa ny tompon'andraikitra efa manarina le izy ary ny tsapa dia efa mazoto sy mavitrika ny olona manao an'le. Mbola sakana tsy ahavitana maro anefa ny fiovaovan'ny fahazoana réseau amin'ny toerana somary ambanivohitra eo ihany koa ny olana ara-teknika amin'ny fikirakitrana fitaovana. Ny olana sadraina aloha hatreto zany resaka teknika eo le satria izy misy en réseau dia eo le réseau mety tsy mahazo kely tampoka amin'ny toerana sasantsasany dia amin'ny fitaovana ara-teknika anazy zay koa teknolojia avolenta le ampiasaina dia rehefa tena miasa elaela izy dia indrindray misy mibag kely fa efa manao ny hevitra rehetra ny teknisiana zany mba ahafahantsika manarina an'izay resaka hoe tsy fetezana kely tsy indraindray zay mba ahafahan'le asa mitohy foana. Dia misy fanamarihana kely koa ty momba an'ireo fandraisaka ramany OPK na le opérateur ny kit zany le akizy le zareo le recruté na manao an'le asa reny. Manao an'izao avy izay amin'izareo fa ny asa atao tsy maintsy misy takalony vola zay le contrat fanaovana
tsy maintsy karamaina ko ankizy roa zany am'le andamityany am'le asa tanterahany io fa ny karakarany fandoavana karama tsy hoe fokotany commune enina eto amin'ny Morondava ihany no karakarainy ny prodigie ao anatin'ny fikarakarana zay fa Madagasikara ray manontolo ka miara-miasa amin'ny opérateur na mobile banking koa izy io dia somary manano sarotra kely zany fa tsy hoe tsy tonga androany akory tsy midika hoe tsy misy zay zany no afatra mba tiana ampitaina fa zay zany rehefa nahazo toky avy eto avy any amin'ny prodigie hoe misy ny paiement alefa le paiement io fa ao amin'le fikarakarana mety ho taraiky anazy ny fetrany mena moa hoe amin'tia le 20 le 15 entre le 15 hatramin'ny le 20 tia no tokony efa voaray daholo ny karamana roa ankizy ireo dia miandry tsika zany mbola manentana hatrany poniny eto anivon'ny préfecture Morondava moa ny préfet anatony ireny toeram-pisoratana anarana biometrika ireny amin'ny mahazava-dehibe izany Vaiavy Maefa miainam-pitiavana mamela marika tondro zotra nandritra ny fankalazana ny mpanazava-day teto Morondava ny farany herinandro teo ny fandraika tanteraka tamin'izany ny hetsika fampianarana rehetra natao mpanazava-day moa dia andro anankiray ao anatin'ny herinandro ny mpanazava izay ankalazainay ao anatin'ny taona ankalazainay anatin'ny herinandro isa-taona io herinandro mpanazava io dia natao mpahafantarana ny olona hoe iny zany mpanazava zany ary ina ihany koa no ataony ka izany indrindra no atao anatin'ity mpanazava-day ity izay mitondra ny tondrozotra hoe Vaiavy Maefa miainam-pitiavana mamela marika dia ireo hetsy mpanabeazana rehetra tanterahanay izay mampahefa ny vehivavy ka mitaona azy hiainam-pitiavana sy hamela marika no hita ao anatin'ity mpanazava-day ity lalao marobe natao any rehetra na ankizy vavy na ankizy lahy ary lalao manabe ahafantarana ny olona ny fanabeazana nataon'ny mpanazava izay ho any ankizy vavy sy ny tontolony ary ihany koa lalao asa firotsahana eny amin'ny fiarahamonina fijoroana vavolombelona ahafantarany olona ny mpanazava eto Madagasikara. Ny mpanazava eto Madagasikara dia fikambanana lehibe indrindra izay mitaizana ny zatovovavy sy ny vehivavy manerana Madagasikara 3 alina ny isa manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara manabe zazavavy izy io ho tonga olom-pirenena vanona ho andron'ny fianakaviana vavolombelon'i Jesosy Kristy ary amin'ny alalan'ireo sahan'asa hetsika lasy no anatanterahana an'izany sy ireo mpikambana ihany fa indrindrandrindra mirotsaka eny amin'ny fiarahamonina izay ataon'ireo sampanamena izay mankalaza vavapolo taona ankehitriny mirotsaka eny amin'ny fiarahamonina mitondra fiovana anisan'ny nampiavaka ihany koa tamin'ity ny fisiany fiofanana fitondrana feo dia manana mpitondra feo 520 mirahavavy ny ofana teto Morondava izay asa atao mpanazava koa izay fitondrana feo eny amin'ny fiarahamonina izay sy amin'ireo mpanapa-kevitra ahafahana manova zavatra ho an'ny fiainan'ny ankizivavy. Teto Morondava ny nankalazana ny andron'ny mpanazava tamin'ity taona 2024 ity nanokafana ihany koa ny fametrahana ny afiparintany ho an'ny Eto Menabe. Faritra Menabe ny nampiavaka anazy androany dia tanterahana atao anatin'izao ny fanokafana ny fametrahana ny afiparintany teto anivon'ny faritany Menabe. Ny afiparintany izay misy ny fitaizanan'ny ankizivavy ny zazavavy izay zokiny indrindra eo anivon'ny mpanazava eto Madagasikara dia voapetraka soamantsara ny biraon'ny afiparintany eto anivon'ny Menabe. Dia manararaotra ihany koa izay miteny amintsika hoe ao anatin'ny fankalazana ny fahavalopolo taonan'ny hafa eto Madagasikara izahay zao dia mankalaza izany izay mandritra ny taona ity dia ny hetsika miandry anay dia ny rodorodo sy ny lasy nasionala izay ho tanterahana any Toliara dia izay anasana ny afo rehetra dia anasana antsika mpiara-miombonantoka mpiara-miasa rehetra anohana anay ao anatin'izany hetsika lehibe izany. Simba ny rivodozagezaniny ankamaronareo azo sy ny zava-maniry ao anatin'ny alan-javaboary Evoluina ao Tomasina faharoa misy fiantraikany amin'ny fizantany sy fikajina ny tontolo iainana ary fiarovana ireo biby ao amin'ny toerana ny zava-misy ho famerena aingana ny fahasimbana ireo azo sy ny zava-maniry dia namboly zanak'azo 5,000 fototra tao anatin'ny alan-javaboary ny piasa ny seran'antsambo ny Tomasina ny sabotsy 12 Mey lasa teo etsika izay efa fataon'izy ireo isan-taona saingy nampitomboana ireo azo ny voleny
noho ny toejava misy. Ankoatra ny fambolena zanakazo dia manana vinavina amboly azo fihinam-boa ao anatin'ny alan-javaboary ihany koa izy ireo. Mampiavaka ny famboleka-kazo niany dia ny fampitomboana ny isany zay aloha zany voalohany satria ny zany nampitomboana presque avroeny nisan'ny kakazo namboleka teto Androany raha hatramin'izay nitorona autour de 2500 3000 eo ny kakazo amboleny Sipaty tamin'ny tindry mitoroka aty izy natao 5,000. Ny antony mba hanafainganana ny fanarenana ny ala ny atsinanana izay simba ary matsiaro tena manana andraikitra sy adidy amin'izay ny Sipaty ary izay natonga anay hoe aloha atao le hanafainganana ny fanarenana. Faharoa manaraka an'izay dia fitozan'ny fiara-miasa miaraka amin'ny parika ny Volony satria anisan'ny zaka takaitra ny cyclone gezany ny parika ary izay no entinay atao anjara biriky amin'ny fanarenana ny parika amin'ny fanaovana izao famboleka-kazo zao. Izao zavatra ataonay izao tsy hoe zavatra mifarana hatreo fa zavatra tohizana ary ezahana ny anatsarana anazy mandrakariva ary ny vinavinanay dia mbola iverina eto amin'ny herintaona araka ny resahana tamin'ny teo fa hanomboka koa zay heritreritra ny fambolena hazo fihinam-boa mba hanatsarana ny fidiram-bola ny mpiarabelona zany hoe sady manatsara ny lafiny tontolo iainana no mitondra koa anjara biriky amin'ny fanatsarana ny fitadiavana ara-bola ny olona izay miasa sy mivezivezy atao amin'ny parika. Asiana fanamboarana avokoa ireo lalam-pasika ao anatin'ny fokontany 730. Misy ato anatin'ny tapitanàna Tomasina ranambarany ben'ny tanàna. Ny lalam-pasika manomboka ao amin'ny tranomora mivoaka amin'ny hôtel Fanjava Mangarano. Ny sandarana izany ny herinandro lasa teo. Fanatsarana ny lalam-pasika no atao fa tsy mbola atao tara na beton raha ny fanazavana trano. Fanatsarana ny vezivezena amin'ireo lalana andalam-pasika sy fampihenana ny fitohanany ny fifamoivoizany no antony. Votsika anaty satria fotoana mandeha maro be ny zazalavo amin'ny pandemia sy posy mongakongana dia andro me ratsy dia tsy maintsy atomboka ny asa dia manomboka ny any zany dia hiasa tsika andamina ny party ity aloha arifa misy compacteur andamina anazy dia tsy mijanona io raha tsy efa tegna ataontsika hoe mba milamina ara-dalàna tia mandra mba amboaratsika an'ilay lalana tia araka ny koranantsika tamin'ny bureau hoe tsy maintsy misy efa misy projet agny agnamboarana ty lalana tranomora tia jusqu'à mivoaka agny Fanjava. Dia zany moa le fampikorako taminareo fa magnano raha tsy mora ny raha notenenina taminareo dia hoe tsy maintsy alamina aloha ny mikorontana dia anomboka anazy tsika ny andro. Faharoa dia mila lampadaire tsika nagnome nombre anareo 32 ny isana lampadaire ny ilaitsika aloha anomboana anazy dia efa nitondra za koa lampadaire 32. Après ny vita ty lalana ty zany dia miditra amin'ny lalam-pasika hafa anatin'ny 138 tany tsika manomboka izao. Manomboka ny any zany dia manomboka ny fandaminana ny lalam-pasika jiaby eto tamin'ny tanàgnan'ny Tamatavy renivohitra. Fa aketo amin'ny Tsangomora zany no anomboana anazy satria aketo zany tegna ahitana fitarainana maro. Tafiditra ao anatin'ny pekady fanatsarana ny tanàna izao asa fanamboaran-dalana izao raha ny fanazavana trano. Nanomboka ny maraina taony adina ara-panatanjahantena BBC raha ny eto amin'ny sisy contrôleur voalohany dia niakatra ho 3,740 ny kandida nandray anjara raha toka 3,730 kandida no mpiadina voasoratra hiatrika ny fanadinana BBC amin'ny taona 420 eto amin'ny sisy koa ny tolera voalohany. Manomboka androany alatsinaigna 18 mai ka miafaka amin'le zoma le 22 mai ny EPS BBC eto amin'ny sisy contrôleur voalohany. Tsara ny manamarika fa ahitana fiakarana izany tahany mpiadina raha oharina tamin'ny taon-dasy. Tsara ihany koa manamarika fa ahita amin'ny folo taona ny zazakely indrindra raha toa ka 43 ans kosa ny lehibe indrindra amin'izao fanateram-panjakana UPC 2025-2026 zao. Eto koa tsy ianay ny manamarika fa mizotra ampilaminana ny examen UPC épreuve EPS amin'ireo sy telo izany hoe eto amin'ny kianjana anakiragira any amin'ny kianjan'ny terrain école normale any amin'ny terrain Gadamtsaika dia samby
mirindra araka ny fandaminana avokoa ny miadina ara-panatanjahantena natao amin'izao andro voalohany izao. Tiana ihany koa no manamarika fa miara-miasa amin'ireo ekipany Onapascoma na avy eny amin'ny Draina na avy amin'ny Sisikoa ny sisikotora voalohany amin'izao fanadinam-panjakana izay atsehina anatin'ny efatrandro izao. Mbola mitana hatrany foto-kevitra ijoroany zanadriaky tsy azo atao ny zanadriaky ny mikitika ny place de la patrie Andaboe ampolo taonany maro izahay no niady mafy niaro any toerana fivelomana io ary mbola tohizanay izany hoy ny zanadriaky nandrisa ny fiarabanatra sy ny taona 2024 ny sabotsy 9 Mey 2024 teo teny amin'ny espasy ato sarinao Ankiembe. Fiarabatsatsy ny taona satria nahatonga ny zanadriaky ny joro fiarabatsatsy ny taona maromaro tao zay. Tamin'ny 2017 5 novembre ny jiro ny fikambana. Kosa ato zany hanjamby fito tao amin'ny novembre 2026. Ka eto zahay zanadriaky manao fanambarana amin'izao tamin'androany zao amin'ny fiarabatsatsy ny taona zao. Zahay vao mijoro amin'ny hevinay zanadriaky vao mijoro amin'ny heviny zanadriaky amin'izao. No tsy fakasana amin'ireo orinasa telo angamba izao ifandimby. Voalohany Garaseny, manaraky Base Toliara, fahatelo Varamagana. Ka eto zahay vao mijoro sy miara amin'ny foto-kevitsy amin'izay nijoroa satria masy ny tanindrazana. Misy milaza hoe zanadriaky misy mamehy azy, misy mibaiko azy. Zahay tompoko fikambana zanadriaky tsy misy mibaiko anay ary tsy beko en'olo mihitsy zahay. Fa mihetahetam-pony zanadriaky hitaky ny zony hiaro ny zony mahakasika niny toerany fandronoana fivelomany zanadriaky iny. Fa misy mirearea mba hoe zahay mahavita ny zanadriaky, zahay mikomandiny zanadriaky tompo. Aza manday angamba ny maro nareo fa zanadriaky mijoro amin'ny heviny ary tsy militsy anatin'ny politika zanadriaky. Fa mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny fiarovan-tanindrazana ka tsy fahitona. Tonga nanatevin-daharina ihany koa ny zanadriaky avy any Morombe ny fanentana hatrany ao amin'ny zanadriaky mba hirahihina hatrany. Misy raha zafrary zao Varamagana tolerasendo zao yakoreky basi tulekore biabi basi kote hamoramba koruze la hamoramba koruze shaiku fa resi chika ruze mamangata kana rozani hitoi ni viresa kile chika irahine chika hanuana na utapeti ya chikatui satia tui lai fatu na waswayu lakini na pauzi sinamboni resi faulukui si resi manditi ati matauzi na iza ka huiza we miresa hila chika amja vitek zao antabu sila yakoza hai sila afsalaroza hai. Namaly ny fangatany ponina eto amin'ny fokotany Akronga, kominany Betsinjaky, tolera faharoa, ny lehibe ny fahatra Atsimo andrefana, makasika ny tokony hanalalahana ny lalam-pirenena fahafito, manandrify ny fokotany Akronga, atahorana hiteraka loza amin'ny lafiny famoivoizany ny fahateren'ny lalana hoe reponina ato an-tanàna. Probleminay zao lalana io tery. Anisan'ny tena mampitebiteby anay ny mpandehareo sy ny zahay eto an-tanàna. Ka no fangatana zay nanao hetsika zahay eto Akronga de nanao fitarainany zay hoe lalana ity chef de région mila fanamboarana, mila fanavaozana. Ka noho izany manao fitarainanareo atoy zahay amin'ny farasy io lala io. Ka tsy salasala ty chef de région tonga de voavalanjany fangatahana iny vita lala io naneo misaotsanao zahay eto Akronga. Satako fa faly koa ireo mpandeha reo sa fe anisan'ny tena mampitebiteby ireo chauffeur sy ny tariny ny lala io sa fe tery. Vita so evo hitatsika teo gradera sy traxe nalefa chef de région bakany hanadio lala io. Ko tsy mahivitsy zay moa ino koa tena problème nareo tamin'ny raha reo akata reo. Tena problème na amin'ny lala mahivitsy zany ananay mianatsy.
ça fait izy tsy hateresanana fa zahay vosaka fa lafa de malio de fa fisaorana anareo zany nareo nahavita anazy zay zany tena marina amile lalamahitsy loadoaky mba mila amboary fa iroma ary fait de tobily miaraka sisinanga le ohatsy mandray amin'ny sisinambao le aja mamonja zany tobily fa tsy magnoroky lala iny de misy mampisaky sinanga. Ny toy teto amin'ny fokontany sans fil ny fanarenana ireo lalana simba nasiana fanamboarana ihany koa ity lalana manoloana ny sekoly Perabare sans fil, lalana tena mampijaly ireo mpampiasa azy fa indrindra amin'ny fotoana ny rotsakorana da nampy tamin'ny fanomezana solika ny solombavam-bahoaka ny toliara sy teny randrana solonyaiko firoany anteny miram-pirenena amin'izao fotoana. Lehilahy roa mampiahiahy no sambony fokon'olona ao amin'ny secteur andrano mihaja na andrano gadra teo aloha natolotra ny sefokotany votsimaika ao ambitsabo tamin'ny 7 ny zoma 4 May 2024 teo izy reto da nodrotra ny fahatelon'izy ireo. Izaho no sefoty famaty so ny volagny ty mariny izaho famaty toy io kaino ty roanjekeny koa nandira bandina ako dala igny nareo koa ny maray fa takitsakana ka midi fa takitsakana raha nanjara zao isy ndaboyany ke isy ndaboy olo ni roro zo man tila yara ya fatel nareo roberu ya de berta jugna ma fatelu kema no sketch la faya dan nyar sokam ko na raigam ko raigi ilaza koa sy tirangahy efa lasibatsy ny halatsa ao amin'ny toeram-ponenina ao amin'ny secteur andrano mihaja fa niditra saika nangalatsa tao amin'izy ireo izy roa ireto sy ilay naman'izy ireo nandositra nivoaka tamiko anefa ny zanaky lahiny nanendrika azy ireo ary tamin'izany no nahafantarana azy ireto. Dure nangaly mitsango nangala nangala tsaomby tsaina usiri minday nangatiaro zahay minday rozy zime atsitsatsy irozy maranjay mirorany zakany folakandro amizay harivariva milatsaky tanay eny namondy mpamaraky misy alafiray rozy amizay na ino koa dianareo ahy lately volanareo koa mipela zao mijanabavinay fo tarihy nareo eo rozy salasala sy nava amizay rozy atsatsera misy roy mia rozy hoe tanà misy androzy mivola rozy abekomondy iby mivola koa ampisa koa ka anakilahy koa ty ny naniandrozy nankaly da vonalaly ke lio direte nareo koa nankaly iny fa tsy soa etasany migay amizay raiky mifaty fa koe la zay ny ampagnaly rozy zany nilitsy taminareo tao nankaly fa mivoa osy fa tampaky kadina fa tampaky seny zahay taloha fa nitsoba omby voatify sy tanako toy lasana ambiraiky latsaka ambiraiky namaliky ndraiky rozy nandio agnatanay re olo rey mba hatao akenty soa hiboaky ty marina vasa hisy olo mitariky androzy nohony zany mangataky polisy zahay mangataky antsoavo aminareo manao antsoavo aminareo manampahefana mba hanisy polisy aminay etoy hiamby anay nay hanao jado aminay etoy mangataky zahay mba hisy jado ty aminay etoy mba hisy polisy ty aminay etoy miamiaramila hiamby tanàna etoy. Nampiakapeo indray androany ireo mpono amin'ny distrikany Betroka izay misehatra amin'ny tontolon'ny fiompina noho ny fisian'ny tranga alatromby sy vonon'olona matetika miseho anatoerana. Tranga tsy vaoatsambany miseho amin'ny distrikany Betroka ny tsy fandriampahalemana toy izao raha ny fitarainan'ireo izay niarany fanafihana. Malahelo be zahay tompona omby fa satria le dahalo mpamon'olo mirearea hatram'izao manao zay tiana taolo fa satria sy sambonin'ireo gendarmerie fa fitsarana ihany tribunal ihany de magnome taratasy fanamboran'reto olo reto fa izy tsy hanao ino fa tsy mpanamsy fa ny taratasy zay naboakiny baka amin'ny tribunaly nimeny anay de magnome hay fa nefa tsy manamsy le gendarme de taty toliara ny tenako aloha ny tarainan'io anefa moa naherin'ny toliara agny Betroka le taratasy mbola tsy manamsy hatram'izao de mikaiky ny tenanay aty tasa aloha fa potiky voatsindry hazo lena amin'ny zavatra misy aminay fa satria tsy mahalala fa piopy fa ny melaso ihany ny manatombona aminay ao Betroka
fa zahay mpiompy sady mpamboly tsy manatombona. Mila fandrindrana bebe kokoa sy fanarenana ny fiaraha-miasa marina sy lavitra ny kolikoly isika trano an-trano eo amin'ny herivelona rehetra toy ny mpitandro filaminana, ny fitsarana fa indrindra ireo olom-bafidy ary ny dina sy ny fokon'olona mba hampirindra ny fiarahamonina sy ny fandriampahalemana ary ny fampandrosoana ao amin'ny distrikiny Betroka raha ny fitarainana an-trano. Fa ireo olo reo zany misy olo mikala fa mpanao politika mihitsy mikala andreo an-tambosindreto olo retoa ka mba mangataky aminareo tompahefana ya mba hijeren'io akaiky indrindrandrindra aminay anakafy tsy hoe gna io ihany ane ny zavatra problema avy anakafy fa maro ny maty fa nefa tsisy dikany fa izao miteny zao efa kalindreo hovonoy senga hasaso iteneferako ka mitaraina aminareo tompo-panjakana agny ambony tompoko lamba misy ny zavatra hoe misy ny fanavoaza de mikaiky anao filoha fanavoaza Andriamatoa Mikaely ny tenako anareo prime ministre zay anareo ministre mba hijereny zavatra toy akaiky fa zavatra losi ny zavatra manjona ianakafy. Hidina any amin'ny komina ny fankakevitra fa tsy janona amin'ny renivohiparitra fanamahazo ny hevitry ny rehetra. Zava-dehibe ny fandraisan'ny tanora anjara amin'ny fankakevitra ity ahafahana mampita ny etahitan'izy ireo satria ny tanora no avy ny firenena ao anatin'izao fanavoazana ny firenena izao hoy ny talepatra ny tanora sy ny fanatanjahantena. Dia hidina any amin'ny komina any amin'ny distrika rehetra ny fankakevitra ka ny tanora rehetra na mana fahasembanana na tatsara na mpamboly zay masaro tena fa tanora manomboka amin'ny 4 taona ka hatramin'ny 5 taona dia mirosa manehoa hevitra sao dia tara ny hevitratsika hoe takizay ambany teny ihany satria ny hevitratsika no hoentina amin'ity fanavaozana ty raha misy zavatra tsy mety amintsika ka tokony havaozana dia izao na raorotana na ho an'ny tatsaha izany na ho an'ny mpampianatra zany na ho an'ny mpianatra zany niza misokatra ho an'ny rehetra ny fandiniana sy ny fampandrosoana ho an'ny firenena hoy ny lehibe ny faritra Matsatra ambony tsy tokony salasala ny tanora amin'ny fampiresahana sy ny fanomezana hevitra entina mpandrosoana ny firenena. Dia misokatra ho anareo tanora rehetra zany ny fandiniana ny fampandrosoana sy ny hoavy ity firenena malalantsika ity. Koa manomboka eto dia tokony hiditra antsehatra tanteraka itsika tanora fa misokatra zany izao dramiko ny teny misy hoe miara teo hoe efa sokafanao atsika ny sehatra dia fampiresahana inona tsony mbola anaovantsika resaka miafina sy resaka tsy voalanjalanja eny anivon'ny réseaux sociaux eny fa tongava amin'izay sehatra rehetra misy dinikasa tongava amin'izay toerana rehetra misy an'ity fankakevitra ifodin'itya dia any mampiseho ny hevitra zay hoentina manorona an'izany fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara zany isika tanora. Notanterana ny herinandro asa tao ny fikaonan-doapatry ny tanora teto amin'ny faritra Matsatra ambony. Hitondra serasera sy aingana ary mangarahara entina nampitaina amin'ny vahoaka eto amin'ny faritra ny talepatra ny serasera sy ny kolotsaina vaovao lidinina Lilia sy Narimbololona. Avinapetrany ihany koa ny hanomezan-danja ny kolotsaina sy ampiroboroboana izany raha ny nambarana. Miantso ny fiara-miasa amin'ny rehetra ny tenany amin'ny fanomezan-tanana entina manavao ny serasera sy ny kolotsaina raha ny fanazavana. Tohizana ny tsara vitanao ho asiana fanatsarana ireo izay mila ny fanatsarana izay. Faritra manan-karena kanto sy kolotsaina moa Matsatra ambony aviana apetrako ato anatin'izao mandritry ny fotoana hitantanako fitariatana ny ametraka serasera ny paka tanteraka amin'ny vahoaka mitondra serasera aingana sy mangarahara ary ara-potoana toraka izany ihany koa ny amin'ny sehatra ny kolotsaina aviana ho atao ny ampiroborobo ny lafin'ny kolotsaina anome sehatra ireo mpanakanto na io ny mpihira na ny mpanao hosodoko na ny mpanao tantara ihany koa. Ankoatr'izay dia tsy ho vitako rery ny asa fanavaozana eto anivony fitaliavam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina Matsatra ambony
fa efa manantena sahady ny fiara-miasa aminareo tompona ndraiky mpanjakana toraka izany ihany koa ianareo namana mpiara-miasa mpanao gazety dia misokatra ho antsika rehetra ny afitaliava-paritry ny serasera sy ny kolontsaina mahatsiatra ambony eo amin'izay fiara-miasa sy ny fifanampiana ho fanavaozana ity fitaliavantsika ity. Notanterana ny herinandro sy teo ny famindram-pitantanana tamin'ny tale teo aloha Iarlandy sy tale-paritra vaovao ny serisery sy ny kolontsaina Lidina Lilias Narbololo izay natrehany ireo mpanao gazety maro sy ireo tompona ndraiky mpanjakana teto amin'ny faritra mahatsiatra ambony. Lahara-pahamehana ho an'ny faritra Moromania fampivoarana ny tontolo ambanivohitra, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa toy ny lalana, ny lafy ny asa tanana sy ny fizahantany ho ny lehibe ny faritra Moromania. Antony maro arak'izany no ny safidiananareo mpiasa iara-iasa akaiky aminy na ny staff teknika ahafahana manatratra ny tanjona. Ny lahara-pahamehana ho an'ny faritra dia ny fijerena manokana ny tatsaha mpamokatra, ny tatsaha sy ao anatin'ny atao hoe tontolo ambanivohitra izay anisan'ny kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny faritra Moromania. Eo ihany koa ny fijerena ny lafiny infrastructure na ny fotodrafitrasa, ny lalana zany indrindra izay tena anisan'ny olana goavana politika atao faritra Moromania. Tsy nahitana andriambavilanitra ireto staff teknika ireto mitondra fanazavana ny anton'izany lehibe ny faritra Rakoto Malala Arliva. Lahy aby ny mijoro eto mety misy antony maromaro izay zavatra izay nanao dossier tokoa ny vehivavy tao anatin'izay ary anisany nanaovana sivana fa reto moa no voafantina araka ny voalaza teo na fen'ny critère na ny masitsivana. Ampahafantarina teto amin'ny faritra Moromania ny alatsinainy 12 Mey 2024 lasa teo ireo staff teknika iara-iasa amin'ny lehibe ny faritra ho fantatra amin'ny kosa ireo mpikambana ao anatin'ny kabinetra. Toy izao hitantsika izao ny lapan'ny tanàna eto amin'ny commune ambanivohitra mbo mitombo voalohany efa antitra simba tany amin'ny taona 1320 ny nanamboarana azy saingy tsy nisy fanatsarana hatramin'izay fa ny rimponina fatratra ny anamboarana ity fotodrafitrasa ity izay maneho ny mahizy azy ny commune saingy tsy nahita vahaolana ho ny be ny tanàna etaetan'izy ireo ny amin'ny fanatsarana ary ny aino izany raha matositolo mavambahoaka na maly ny fanindrimponina. Anisany mampikokaikoaiky ny vakoaka ity birao ity farasy ny mandalo dia mapita anay mampiasa azy ihany koa dia mapita ny favoazana no resahana tanàna izany na teny an-dalambe dia noraisany tao akoho ka nasony tamin'ny maly ny atrika an'ilay fivelona sy ny fanapanana dia falitanteraka ny vatanytegnanay ary midika ho azy ilay toerana mahasony mavambahoaka mba tsy hanao tao foana izy fa tena makahevitra dia ty fotony tena makasitratra tanteraka ny fandalona sy mavambahoaka haingona ambinina. Taoriana ny fifampiresahana sy ny fifampiainoana dia nanapa-kevitra raha matositolo mavambahoaka haingona ambinina ny hanamboatra sy hanarina ity plan commune eto ambonitombo voalohany ity amin'ny alalan'ny teti-bolansiady lavitra sarodalana ty an-toerana hoy izy saingy tokony hitovy ny fampandrosoana eny anivon'ny commune zava-dehibe ny fidinana eny fotony mijery ny marary ny vahoaka alamina sy arindra amin'ny alalan'ny teti-bolansiady ny fampandrosoana ireo commune samihafa ato anatin'ny distrika Anambositra. Efa be dia be ny asa sosialy izay nataontsika ity ary namafisana an'izany ny fiaraha-miasa amin'andriamatoa maire datin izay namana moa samy maire tamin'izany fotoana zany dia mifanolotana raha ny aty ambonitombo zany dia fampiasana hoe mbola atao hoe zafy maniry sy aty amin'ny falaise ratsiratsy ny lalana tonga aty tongotsika hijery ny commune izay efa tany 1965 ny commune ary hita hoe fasimba. Nitsidika ny commune ambanivohitra ambonitombo voalohany distrika Anambositra raha matositolo mavambahoaka ny Madagasikara ho fito eto Ambositra haingona ambinina ankoatra ny fanatsarana eo anivon'ny commune dia nisy ihany koa ny fifampiresahana samihafa nataony tamin'ireo solotena amponina tamin'ny ankapobeny ny commune ambonitombo voalohany izay ahitana fokotany misy 320 misy mponina hatrany amin'ny 5,000 sy 1,000.
mampirisika bebe kokoa ireo mpampianatra mbola tsy voaray mpiasa-panjakana ary hanampy amin'ny fanatsarana ny vokatra sy ny kalitaon'ny asa eo anivon'ny fampianarana teknika ny fampidirana azy ireo mpiasa-panjakana amin'ny alalan'ny recrutement izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoy ny taleparitry ny fampianarana teknika aty Moromania. Nirarina tompoko dia mba hoe raha hisy ihany ny quota malakilaky izay fanampy ity quota de sensibilitika dia mamerina ny telo-pisaorana amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fitsinjovana ny mpampianatra amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa associative dia raha mpiakatra ny ekônomin'ny Madagasikara atsika dia ity fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa ity dia tsy ataontsika ambany zavatra satria ny tsy anasa tompoko dia sy mety ataontsika hita asa malaky raha mitomboka hatrany ireo formatera izay ataontsika hoe miditra amin'ny asa-panjakana zany satria anisan'ny motivation ngeda indrindra ho an'ny mpampianatra ireo formatera ireo zany hoe misisaka ho lasa mpiasa mpanjakana izany. Natao ampahabemaso ny alatsinainy 12 Mey 2024 teo teto amin'ny foibe ny fitalevam-paritra ny fampianarana teknika eto Ambositra ny recrutement anjaran'ny faritra Moromania misy 12 mianadahy afa-po izy ireo tamin'izao fandraisana izao. Izy ireo izay nankasitraka ny ezaka ataon'ny ministera ny amin'ny fijerena ireo mpampianatra eo anivon'ny fampianarana teknika. Ny fahazahoana ireo atota-kevitra sy ango-kevitra samihafa ilaina eny anivon'ny komuna ny tanjona amin'ny fametrahana ireo masovoana agent mpanadiady isaky ny komuna amin'ny alalan'ny fametrahana rafitra maharitra na ny système d'information permanente raha ny fanazavandra matora mandemanana Zoliarso lehibe ny sampandrara misahana ny antotanisa aty Moromania. Ny tanjona moa zany dia azahoana ireo atota-kevitra sy ango-kevitra maro samihafa izay ilaina eny anivon'ny komuna izay ilaina hazo anatin'ny fotoana fohy tsy mitovy amin'ireny fanadihadiana lehibe izay ataon'ny instat reny fa arak'izay izy izay hoe ilaina anatin'ny fotoana fohy. Ireo olona petraka mandritra n'ity fampiofanana ity zany dia ohatran'ny masovoa kely mipetraka eny anivon'ny komuna any dia isaky ny misy ny ilaina ireo fanangonana tota-kevitra ireo dia antsoina izy ireo manatanteraka ny asa any fotony. Teto Ambositra nanatanterahana ny fampiofanana ho an'ireo masovoa mpanadiady manerana ny komuna 12 atao anatin'ny faritra Moromania izay naharitra 5 andro ny 4 hatramin'ny 9 Mey 2024 lasa teo. Tompona andraikitra tamin'ny fampiofanana moa ny teo anivon'ny ministera foibe sy ny sampandraharaha ny antotanisa aty Moromania. Raha oharina tamin'ny taona lasa azo ambara fa nisotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana ara-panatanjahan-tena ho an'ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC 2024 raha ny foibe mpanadinana eto Ambositra tsy dia nisy ny olana tonga hatrany ny ankizy miatrika ny fanadinana hoy ny chef de centre eto Ambositra Andriamatoa Andrenambinina Tantely. Amin'ny ankapobeny zany dia nandeha araka ny tokony hoe izany misy lamina tsara zany mipetraka amin'ity taona ny ankizy koa hita hoe misy fanomanana tamin'ity zany tsy dia nisy accident be seka fampimanantany satria tamin'ny taona nisy tonga tropitary efa niomana ihany ireo ankizy tamin'ny ankapobeny ho an'ny sasany kosa nilaza fa tsy ampy mihitsy ny fotoana nanomanana ny EPS toy ny mahazatra ny sakafo nohan'ireo ankizy nandritra ny fiatrehana ny fanatanjahantena ny maraina. Ino tena mampitantany? Le 600 mètres. Somary matahotahotra kely any satria le zavatra ataonay zany ohatra tsy dia nazatrana loatra satria tapatapaka le aroan'ny EPS anay tany ampianara. Ny zoma teo moa no ny farana ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC ho an'ny foibe mpanadinana Ambositra toy ny mahazatra dia tsy azon'ny be sy ny marina hatrehana izany teto amin'ny kianjana Korombe Ambositra. Voinkava mahatratra noho ny ahitano misy sivy tao amin'ny fokontany Antananarivo district ny Ambilibe ny farany herinandro lasa teo dia tonga namonjy ireo traboina taty Ambilibe ny lehiben'ny faritra Diana generaly Marvavy Louis François sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky ny tondra izay voatsirambin'ny tanana mba ho fanohanana azy ireo ny amin'izao voinany haitrano izao.
ka ao anatin'ireo fanomezana ireo ny falitso sy vary sy siramamy mba amin'ireo sy koveta na raha ny kojakoja andakozia maro samihafa ary ny valopy fanampiana arabola ho azy ireo. Raha nazo tatitra avy tatia Tambilobe tamin'ny fita amin'ny chef district dia tegna miarala miobagna amin'ny lalahelo satria ratsy nampizigny izy igny fa amin'ny alalan'ny fitondragna avy amin'ny fanavaozana sy amin'ny faritra dia mba lavy zay nandeha nitsidika mitondra raha hely voatsy rambonay izy hitantsika hito aty misy taoly 20 misy vary 5 gony menaka 20 tavangy siramamy dia misy koa koveta 10 sio 20 misy kopy 20 dia misy enveloppe vola zay omena andreo rehetra isan-kanina azo reka io no entina mba agnampihagna antsika resiny amin'izao raha nahazo antsika zao ary nefa akory matao fa igny aloha ny hita. Vita fitokanana tampomba ofisialy ny farany herinandro lasa teo ny tetezana zay niarahany asan'ny commune Antsapano sy ny tetikasa PIC. Vola mitentina hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary no nahavitana ny asa. Tetezana hanatsara ny famamboakatra ny tantsaha avy amin'ny commune miisa 3 avy ao anatin'ny district ny Antsarana Faro ity tetezana ity ho rezan'ny fandimby ny teny nandritra ireo kabary ny fandimbiasana ka mendrika ho kolokoloana mba hateza. Faly ny vahoakan'ny commune Antsampano hoy ny ben'ny tanàna ary saotra feno ihany koa no atolotra ny fotoanam-panjakana hoy ny lehibe ny district ny Antsarana Faro sy ny solombavam-bahoakan'ny Madagasikara Dr Raymond. Mankasitrana monsieur le cordon fiaramiasa ary orariagna koa ho maromaro ny pont vitatsika atagnatina tsiragnana Faro mitady firesankina fiaragna mienta karaha nataony aizany mientana tsika jiaby amin'ny fampandrosoana afagna koa miara-magnentaka koa indesy fanamaizan-tagna fifanoloran-tagnana ny lahy ndraiky vavy olona kinefa atsika mampandroso Madagasikara atsika agnatin'ny dégode koa ny angatagna niany andrafety bona viagna eto nefa bona neny valimaza ny fiaragna akany ataotsika niany. Hatrito commune afa-pahasahiranana ny commune Antsampano sy ny commune Mangoko ary ny commune Andranomronina noho ny amin'ny fahavitan'ity tetezana ity. Ny fanatsarana sy ho famparasoana misimisy kokoa ny amin'ny fiainam-bahoaka izay no tanjona eo amin'ny famparasoana ny commune ao amin'ny commune Antsamano district ny Antsarana Faro iny. Tendramatoa Manjary Zarasoa Alida zay ben'ny tanàna ny commune eto Antsampano izany nandritra ny fitokanana ny tetezana entina tamoam-bokatra ho an'ny tantsaha na raha ny fity sy fampirabana tratry ny taona 2024 izao ho an'ireo fikambanam-behivavy valomarsa ato amin'ity commune Antsampano ity. Ke zay viavy n'Antsampano zay vahoaka n'Antsampano mamy mandilitra an'zegny ny haravoravoagnanay na vianareo jiaby magneragna ny district ny Diogodo. Aza sasitra aza magnano koaka anao zany magnano raha karaha ty antegna nasapokon'olo hitanangady za tsy mivolagna aminareo fa zay hitanareo io miasa lalina tsisy bulldozer miaraka amin'ny viavy sy ny lehilahy mandravona bongo mariny satria mariny asia fipiko baka
Sara fahatongavana ito antsiranana Dr Peter Ignoren zay mpitory filazantsara avy any Canada zay ndeha hitory ny filazantsara Jesosy Kristy Tompo mpanjakany mpanjaka sy tompony tompo mandritra ny efatrandro ito antsiranana renivohimparitra diana ity. Antony hoe fitibin'ny firalaina ny asa fitoriana ny ara-pilazantsara zay atao ito antsiranana hatrito firenena misy zato no efa nanaovany ny asa fitoriana ny filazantsara manerany lafo valo zao zao tao anatin'izany izao ito Madagasikara atimo ranomasimbe Indiana izao nisy ny fitafany mpampanao gazety nandritra ny fahatongavany teny amin'ny siranam-piaramanidina. And I am committed, I will not lift up one religion above the other. I will not say that one religion is better than the other. We are here to discover God's love through Jesus Christ. Isa al-Masih to the Muslims. For all people. So this is what we have done for many years in many of the great cities of the world. So we expect two things. We expect people to receive immediate help. If someone is sick in their body and suddenly there's a drastic change, maybe they're blind and then they can see. That's instant change. But we also expect long-term benefits. That people's minds will be changed. They will learn how to love, how to prosper. They will have better lives and be more successful because they know God's love. So we are expecting that. Yeah. Hamafisina sy hoatsarena ny fiaramiasa amin'ny tetikasa WCS eo amin'ny sehatra ny fikobabiana ny tontolo iainana ranomasina aty amin'ny faridranomasina Diana. Efa manana ny tombony amin'ny janera teo ny faritra kobabiana any Ankarea sy Ankivonjy ary Tantavadriva iny. Tenny lehibe ny faritra Diana Generaly Maravavy Louis Francio izany nandritra ny fitsidihana ara-pomba fanajana izay nataon'ny tetikasa AWS avy any amin'ny préfecture Nosy-Be iny tao amin'ny faritra tao. No mafisin'ny préfetny Nosy-Be raha teo zay nitarika ny délégation no fa efa tsara amin'ny fikobabiana an-dranomasina zay efa vitan'ireto ekipan'ny tetikasa AWS ireto any amin'ny faridranomasina Nosy-Be iny ka miendrika ho tohizana ny amin'izany rehetra izany. Hanamafy ny fikobabiana tontolo iainana an-dranomasina ny faritra Diana sy ny tetikasa WS any Nosy-Be. Mitaky fiaramiasa feno amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana no afana mametraka mifandriam-pahalemana maritra ao anatin'ny distrikt Amparafaravola hoy ny solombavambahoaka voavita an-toerana Ramatoa Volomboangy Tsiriny Aina narindra. Mila petraka mazava amin'ny fandaminana ny fahazahoana vezivezy indrindra amin'ny alina ao anatin'izao fotoana fiakarany vokatra izao aty aloatra. Miantso lehibe ny fokontany mampafantatra ny mpitandro filaminana ny zava-misy eny fotony akoho ity solombavambahoaka ity. Miakatra tokoa ny vokatra ho an'ity taona ity izay tsara dia tsara ny vokatra dia isaona be da be ny initiative ny Andriamatoa ben'ny tanàna nanamafy ny fotodrafitrasa izay misy izay efa misy aty amin'ny faritra izay adidiny dia isaona ihany koa ny polisy pirenena malagasy ny amin'ny fanomezana ny olona na manao trano ary ny zahay dia rehefa tsy omeny zareo olona dia zava-poana ihany izany dia zay dia manao atsoavany vahoaka tokony hipetraka tsara ny rindran-damina amin'ny resaka fampakarana ny vary ny fiambenana ny vary tokony fantatry amin'ny tokony andraikitry ny fampandriana fahalemana ny izay rafitra izay miara-miasa
kaiky moa zany ary tokony hiara-miasa sy entanina ny fiara-miasa nireo miainga avy any amin'ny chef fokontany ny any amin'ny secteur dia mankaty amin'ny commune ahafahana azahoana izay resaka renseignement mahakasika ny fampandriana fahalemana izay. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy nisy sabotsy teo ny tobiny polisim-pirenena ao amin'ny commune Ambohimandroa sy distrikta Amparafaravola ho marika fa manakaiky ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana ary vonany ametraka izay fandriam-pahalemana izay. Mpanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny filaminam-bahoaka izay namelana lalaka amin'ny fametrahana izany fotodrafitrasa zany. Izao fotodrafitrasa zao dia hery lehibe ho an'ny vahoaka ity mba ahafahana mametraka fandriam-pahalemana maharitra amin'ity toerana ity. Ihany koa mazany ny politikan'ny ministera ny filaminam-bahoaka dia ny fanakakezana ny vahoaka zany hoe ny police de proximité ka mino fa amin'izao fotodrafitrasa vita zao zany dia iroborobo ny fandriam-pahalemana aty amin'ny commune rurale Ambohimandroso. Sarotra mametra ny vidim-bary amin'izay afa-pondrehetra na ny tantsaha izany na ireo mpanangomokatra na eo aza nefa izany efa maro ireo mpandrarato tonga aty aloatra mangoro mividy sy manangona ny vokatry ny tantsaha ahitana mpividy avy eto an-toerana izy ireo sy avy any amin'ny faritrafa. Maro ny ezaka nataon'ny fiadiana amin'ny faritra aloatra mangoro mba hisariana sy anamorana ny asan'ireo mpandraraha. Anisan'izany ny fanamorana fikarakarana ny tota-taratasy ilaina amin'ny fanangonam-bokatra amin'ny alalan'ny fametrahana ny guichet unique eny anivon'ireo renivohitra ny distrikta Tsiraray avy ato anatin'ny faritra aloatra mangoro. No atsaraina ihany koa ny lalana miazo ireo commune saro-dalana rehetra ary efa ao anatin'ny asa tanteraka ny ankamaroan'izy ireo amin'izao fotoana izao misy ny efa vita mba hanamorana izay fivezivezen'ny mpividy sy ny fitaterana ny vokatra izay.